vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asa Nanisik ang punyang palay aming miarabantsika mianakavy manaraka an'izao fahita lavitra sy ty fanentanany tia pasteur Fandeferana David maloso ao atokantranotsika mianakavy amin'ity androany ity dia tsara ny mampafantatra fa mitoy ny fitombavaka zay totosaitsika isaky ny alarobia sy alakamisy amin'ny 12 ratoandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko ankiriry ary ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko mangarano faharoa sy eto akiriry foy be ihany koa zany iresaky tsika makasika ny ozona amin'ity sabotsy ity ny alarobia sy alakamisy dia isan'ny vavaka délivrance na vavaka matanjaka anapahatsika ndreo karaza ozona avy amina ray aman-dreny ozona avy amina karazana fomba maro isan-karazany namatotra anao hoy ny voalazan'ny Josoa toko fahenina andininy fahenina amby 20 dia nilaza fanozona ny Josoa tamin'izany andro zany ka nanao hoe ho voaozony eo anatrehan'i Jehova zay olona mitsangana manorina ity tanàna ny Jeriko ity indray ny ain'ny lamatoany no sazony fanorenana ny fanambaniny ary ny ain'ny faralahany no sazony ho fananganana ny vavahadiny jerenareo tsara fa misy karazana zavatra ny tenenina ray aman-dreny nyresahana olon-dehibe dia zao ny zavatra nitranga ohatrany hoe teny fotsiny iny misy lay ohabolana malagasy anankiray manao hoe raha zanaka tsy tia ray aman-dreny miteraba ahita ny tena marina amin'ny fomba fiteny io dia ozona ny tena marina amin'ny dikany teny iny dia ozona fa tsy fomba fiteny tsotra fotsiny satria nalahelo le ray aman-dreny be dia be olona no miaina ao anatina fanozonana miaina ao anatina teny zay napetraka ray aman-dreny ka tsy afaka miarina mihitsy ny fiainany tsy afaka mitsangana mihitsy ny fiainany amin'ity alarobia sy asabotsy amin'ny 12 ora ity no anasako anao anatrika fitombavaka sy vavaka délivrance matanjaka etsy akiriry ny alarobia sy alakamisy ary ny sabotsy kosa dia misy eto mangarano ary eto amin'ny trano fivavahana vaolonoko akiriry ihany amin'ny paradise teo aloha tadidio ry havana fa ny fanafahana dia miankina ngeza be amin'ny tantaram-piainanao ny fanafahana dia miankina amin'ny zavatra efa niainan'ireo ray aman-dreninao misy karazana olona mivavaka amina toeram-pivavahana tonga any am-piangonana fa tsy matsapa fanafahana nitsodrano azy ihany ny mpanompon'Andriamanitra mametra tanana amin'ny ihany ny mpaminanina ny profeta na reny karazana mpanompon'Andriamanitra goavany reny fa tsy misy fiatraikany satria misy ozona mbola mifamatotra aminy ao possible ianao mahazo tsodrano dia misy zavatra hitany masonao satria tia namarina ny teniny amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra fa misy limite manakana anao ary ozona no mahatonga an'io sakana io ozona no mahatonga an'io olana sy tranga io anaraka fijoroana vavolombelona maro isan-karazany tsika ao aorianan'izay dia iverina eto ny tenako ampafantatra anao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ty izany tsara manamarika misy olona voafatotry ny fisotro toka te hiala fa tsy mety afaka satria ozona avy any amina ray aman-dreny no mahazo azy misy olona voafatotry ny fijangajanganana ny fisaraha-panambadiana miaraka amina vehivavy ankiray dia miteraka dia miala indray ohatr'izay koa ny vehivavy miteraka amina lehilahy anankiray na vadin'olona anankiray dia miala dia tsy misy tokantrano mitsangana rehefa misy ozona tsy misy fiainana milamina rehefa feno ozona tsy misy zavatra milamina rehefa manjaka ao amin'ny fiainanao manapaka be ao anatinao ny fanozonana anaraka fijoroana vavolombelona vitsivitsysika ty ampafantatra anao hoe tena mbola miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina Andriamanitra ary mino fa Andriamanitra ny lanitra no maniraka anay mampafantatra anao an'izany tranga mahazo anao zany ahafahanao indray mitodika amin'Andriamanitra mba hoarahoarantsika vetivety reto fijoroana vavolombelona ireto
Serafanjany anarako. Ny fomba namonjeny tompo anazy zany sy ny fanafahana zany hoe nandritra ny 5 volana nidirako teto dia niratra masom-panahiko zany matsapa zavatra be dia dia ny zavatra nataon'ny tompo taminahy nanana olana ra-tokantrano aho zany dia raha nanana olana tokantrano dia hoe hivavaka zay zany ny vahaolana fantako hoe hivavaka dia rehefa tonga tany am-piangonana mivavaka tonga tany am-piangonana dia tonga tany am-piangonana dia mivavaka dia nisy message tonga tamin'ny telefônina za zany ao anatin'le ady mangotraka dia nisy message tonga tamin'ny telefônina verina voalohany dia verina fahalohany dia fanotelony napiditra crédit dia mivaliko le izy fo mivaliko le izy kay asana dia voly dia valiko dia teo dia mandeha ho azy amin'izay ny tanako mandeha ho azy mamaly an'le message dia manontanytany momba anahy izy dia voafatotra le izy zany dia mifampiresaka dia sao dia mivadikoana hoe raha azo tsara le izy hoe mamaly an'le message dia ohatrany hoe voatery manao voatery mantefa foana sa hoe ahoana ohatrany tonga dia misy hery fotsiny zany misitona anao hoe dia mamaly an'le message dia tatoriana amin'izay zany nisy fitaomana nataony anahy ohatrany hoe valifaty amin'izay no nataony amin'ny vadiko zany ohatrany hoe tedaviny zany hoe valiana faty le vadiko za tsy mahafantatra fa hoe nitantaran'le problème dia hoe valiana faty le vadiko zay zany dia tonga dia farany amin'izay dia tsy nanaiky an'le izy zany hoe tsy valifatiny tedaviko fa ny amindra fo aminazy dia farany amin'izay tsy nanaiky an'le izy zany hatramina volana inona ny ravoravizana dia tsy nanaiky an'le izy dia tamin'ny 2013 narary io tongotro misy fetraky misy falavabe le izy dia narary io tongotro io dia mivoaka io tongotro io reny mbola trasy reny izy reny dia mivoaka io tongotro io dia marary ty dia mivaly ato dia marary ty dia farany tsy ombo kiraro dia 2013 ny anomboka izay dia isaky miditra ny atsika dia ohatr'izay foana isaky miditra ny atsika dia foana dia farany dia mivoto be dia tsy ombo kiraro ny tongotro dia 2015 raha nandehanana vakansa tany Mandritsara dia nandefa message le tamin'le message io zany hoe raha nitongotra ao dia tsy ho sitrana tsony dia teo aho zany nitady hevitra tsy hoe tsy mivavaka tamin'izany fa tena hoe mivavaka tsy nety sitrana mihitsy le izy isaky miditra andririnina na avy mivavaka izao ara dia voto foana ny tongotro mivoto foana ny tongotro voninahitra ho an'Andriamanitra fa na 5 volana zay atao anatin'le 5 volana le niteny pasteur Frédéric le ao anatin'ny 5 volana izy zavatra natao délivrance le izy tena sa tsy natao délivrance natao délivrance dia atao anatin'le 5 volana vao niditra ny nangatsika teo dia tonga dia mivoto misy mpanompon'Andriamanitra nandray anahy teo dia tonga dia mivoto dia io izy zao tsy nanino io fotsiny fa taloha izy isaky mangatsika dia mivoto foana ny vonto sady tsy ombo kiraro zany ka mba afaka manao kiraro zany dia amin'izao izy tsy maninona tsony tsy maninona tsony fa voninahitra ho an'Andriamanitra izy ny anaranao Ravavirojo ny anarako inona nataony tompo tamin'ny Ravavirojo zavatra natao tamiko dia fanasitranana satria ny aretina nazo anazy zany dia cysticircose teo amin'ny fahatelo-ambin'ny 10 taonako no nietsika le aretina dia nitsaboana taty Antananarivo fa zay moa any amin'ny Ambanivohitra Mantasoa any toerana misy anay ahoana ny fisehoan'le cysticircose rehefa matetika avy mianatra dia rehefa isaky ny avy mianatra dia malemy dia marary an-doha dia afrina ny ainanao tao anatin'izay aretina zay 2 taona ny tao anatin'le hoe cystine nitsaboana an'izay moa 20 taona za lasa tsy nahita zany rehefa nitsaboana le aretima 2 taona le cystie dia 20 taona taoriana zay lasa narary indray ianao zany hoe nitsaboana zany le cystie dia lasa nalemy fa hoe sitrana le cystie lasa nalemy ianao taoriana le fitsaboana le cystie dia hoe herina fanafoto izy ny afrina ianao nalemy 2 taona teo zany nalemy dia rehefa nalemy dia nitsaboana dia nalemy manahoana moa zany malemy zany tsy mahetsika dia tsy nainteny ny vavako fa mona tanteraka dia tsy nainteny ny vavanao tsy mahay miteny fa raha ohatra hoe misokatra ny vavako dia teny rasy daholo mba tenen'ny vavako fa tsy mahay miteny tsy zavatra tsara mihitsy na miarabola raha tsy vitany tsy vitako dia amin'izao dia inona le fahalemena akoatran'izay dia rehefa le nalemy io dia le sofiko tsy mbana hoe nalemy zany ve dika zany tongotra ilany ve nalemy sa ny tananao nalemy sa inona fatako ray manontolo mihitsy tsy mahetsika fa malemy dia matory foana tsy mahetsika ianao fa matory foana dia rehefa niakatra Antananarivo moa zay sy mamanay dia ozy izy le tompotrano le zokinay hoe eto any amin'ny vaon'oloko izy
dia zany hoe efa le resaka maso ity zany no nentina tao dia le nalemy dia rehefa nivavaka izay zany a 5 taona tao zany nanombokan'Andriamanitra zao za efa matanjaka tsara efa afaka miteny ny vavako a sofika efa maheno 2 taona ianao nalemy teo ambony fandriana zay le izy ay dia efa nitsabona ihany le izy dia efa nitsaboana fa ozy ny dokotera hoe tsisy hevitra tsony io ozy dia noentina taty le zay fahalemenao zay dia natao délivrance ianao sa tsy natao délivrance natao délivrance dia efa matanjaka tsara zany ianao zao efa matanjaka tsara moa mbola misy ray ty tamin'ny alalanay zao any ambe toerana misy anay tsy mba netrehetiny zany a efa misy travavana vaon'olo ko ary zay zao mba efa ampiasainy jesosy any fa iza misy anareo miala dia adiny roa eo am'le hoe Matasoa paroasina Matasoa zay miala adiny roa mandeha tomobile mandeha tongotra dia efa misy vaon'oloko any ay noho ny aminareo nisy le vaon'oloko tany eny tompoka fa hoana gagabiaka ny olona ny hitam-pozinao sa hoe ahoana gaga ny olona hoe ho efa saiko maty iny fa atao mbola natanjaka indray alleloia 2 taona nalemy te ambony fandriana tsy afanitsangana mihitsy dia sady nainteny randrianandrasana Hermon Kristo no anarako voninahitra ho an'i Jesosy ireny any no ahafahako mijoro fahavolom-belona eto fa ny izao rahalahana hitanareo zao a dia efa tokony tsy ho velona ntsony fa efa tokony efa maty fa hoana inona zava-nitranga ny 23 avril teo ako a no nanantona dokotera ny zavatra narary zany tao amin'ny tendako tao dia natao ny échographie rehetrarehetra sy ny fizahana natao rehetrarehetra dia hita fa nisy zavatra ny vonto ny botsina ny bahana n'le lalan-draha be makany amin'ny atido taiza le izy teo tao amin'ny tendako teo amin'ny tentanao tenda ao anatiny zany nisy inona tsara le izy misy karazana kista zany le izy ny vonto ary efa ngeza be a mibahana n'le lalan-draha be mamatsy raha ny atido dia zao ny tenen'ny dokotera hoe tena ratsy ty ozy izy a fa zao dia zao ianao ny androtriny any dia tsy miasa ntsony fa mitedava vola zay hitanao mihitsy zay tratry ny herinao satria professeur no atoninao andidanao fa tsy dokotera tsotra satria io a manakaiky be an'le lalan-draha be ary efa manomboka mibahana an'le lalan-draha izy tamin'izay fotoan'izay satria efa fampanina sy kendakendy zay ako dia nanantona dokotera dia zay ny fizanana tao dia tena ketraka ny rahalahanareo a ary torovana tanteraka satria tapabolana nomeny a satria efa hita ny fitombon'le izy hoe aingana be ny fitombony ao anatin'ny tapabolana anao ozy izy a dia mety ho tsy ho voavatsy raha ntsony ny lohanao dia manahoana ny fiainanao anatin'le aretina zay tao anatin'ny aoretiny io ako a efa fampanina matetika ary efa hitako ohatra ny misy fotoana ao anatin'ny ohatra hoe ray segondra kely a efa mijanona tamiko zany ny lohako dia miverina ihany izy nefa avy eo dia tena ketraka sy verhevitra tanteraka za mbola tsy mivavaka tamin'io a fa nivoaka n'le trano ny dossierako zany a men'le dokotera ny zahana niaraka amin'ny dossier rehetrarehetra ny CD an'le échographie rehetrarehetra dia nivoaka n'le toeram-pizahana ary tena valaketraka very azy zany a vola am-pelantanana kely tsisy mihitsy ary tsy ampy dia nieritreritra hoe anao pré bancaire zany za mahazo pré bancaire mety mbola tsy ho ampy ihany fa naheno feo a nisy mibitsika tao amin'ny sofiko tao ao anatin'ny aizana tanteraka nisy mibitsika hoe mandeha any ianao ozy izy a makany am-piangonana tsy niteny tamiko anara-piangonana no fanahy nyteny tamiko io fa mandehana fotsiny ozy izy mijery fiangonana ivavahanao fa tsy maty ianao raha tonga any dia nandray taxi be a dia ahoana ozy izy mivadinao nahita n'le aretina mbola tsy tonga tany an-trano aloha fa voaniala tao amin'le dokotera mihitsy ahako dia nijereko ny vola taty aposiko a efa 150 ny taty dia nandray taxi be tsy nanakana taxi be misy numéro a hoe makaizy iny na makaizy fa niditra fotsiny a hijery an'izany fiangonana zany dia alina taxi be zany efa manomboka torotora hoe Jesosy eo raha ho faty any aho a aloha mba voavonjy a aloha mba voavonjy aho a Jesosy raha ho faty any alleloia dia mbola nisisika ihany ianao tena nisisika pasteur a dia nandeha ato anatin'ny taxi be a tsy niteny tamin'le receveur hoe misy miala eo fa efa teny avelana taxi be a vao gaga be hoe aiza ry azany dia tatsy amin'ny tobo tatsy a no ny ala nitoditodika ny anana fotsiny dia nandeha fotsiny tongotra nandeha dia tonga tatsy ambavady tatsy a teo no tonga dia mipotrapotraka be ny ranomasoko ary tsy tanako mbavady taiza io mbavady le miditra atao fiangonantsika ary amin'le ary ivelany ary mihitsy dia voerianany ary dia efa mipotsaka ny ranomaso efa iva nygogogo ny tomaniny ianao lahy
tonga dia voakasika jesosy vao teo dia efa tonga dia nitomany be jatsy mitomany zany e mafo be a ny dadako maty rery any no nampitomany nampilatsaka kely ny ranomasoko raha tamin'izay fotoana izay fa tena olona mafo be mihitsy a ninona midona tsy mitomany zany a fa teo a dia tena mipotrapotraka be ny ranomasoko mosoraka raha voto mihitsy dia nandeha anakaty dia nahita olona tao ivelany tao fotsiny tamin'ny 23 io a nahita olona tao ivelany tao tsy fa maninona ianao izy ny olo ty voateniko mihitsy fa mitomany be foana dia alao izy lo tony tsara izy dia tony amin'izay antony janona ny ranomasoko dia zaho a mitady famonjena aho aloha voalohany e dia inona famonjena tavinao fa andao atoro tsy haiko ireo olo ireo na mivavaka ato amintsika fa olona mijorojoro azy ivelany azy dia noentiny nakato dia tato ambadika tato nandray nisy pasteur anankiray izay no nitantaraiko ny zavatra nazo zaho a pasteur hofaty ahoana ianao rahalahy izy ireto any dosie rehetrarehetra milaza izany fa ao anatin'ny tapabolana dia hofaty ary tsy maintsy hofaty satria nanontaniako ilay dokotera tamin'io hoe nanana fahasahiana zany ny ara-bola satria ny vola kely ahoana ho a dokotera raha taratara amin'ny fitadiavana vola dia efa fantatrao ihany ozy izy zany atidoa tsy voavatsy raha zany fa na ianao izy AVC dia aorinany AVC dia efa afatesana miandry anao dia nitantaraiko amin'io pasteur io ny nahazo rehetrarehetra dia manaiky arivenao izy fa handray an Jesosy Kristy ho mpamonjy manokana ny fiainanao amponao tena manaiky pasteur aho dia inona ary ny zavatra tianao atao izy ny angatahako pasteur aho io aretiko io na ho sitrana na tsy ho sitrana fa mifantatro fotsiny dia mba voavonjy raha ho fatiny ihany io pasteur io io pasteur io nametra tanana tamiko hoe raha mihinana izy dia tsy ho faty zany efa nilozako ilay tapabolana androany efa nilozako ilay tapabolana mbola mijoro dia nametrahany tanana ianao nametrahany tanana natao délivrance zany natao délivrance mihitsy aloha natao délivrance dia nisy vavaka naseny naveriko teo dia naveriko dia taoriana zay dia nanahoana taorinan'izay aloha tao dia eniko nisy zavatra ohatra nitsoka zay tao anatiko raha iandro fotsiny manahoana ianao zao tena mbola tsy niaina tamin'ny fahasalamana ohatra ny niainako amin'izao angambany pasteur alleluia sy fitiaka mafany jesosy dia ahoana ny izy ahoana namatarana hoe tsy aotsony le aretana nafantarako hoe tsy aotsony le aretina nanomboka herinandro talohan'le 23 zany na mitelindrora rany dia efa sahirakirana mainka moa fa mitelina sakafo dia eniko misy mibahana kely mibahana mihitsy izy zay vao tafidina sakafo bahana foana zany ao amin'ny tendako fa zao nataoko hoe itelina ataoko hoe zavoka fonina zavoka raha ngamba mety ho lasa ny zany pasteur alleluia hitanao araka ireny fijoronavavolombelona ireny fa misy olona teo afaka misy olona zany mangetaheta fa tsy afaka raha tsy vavaka sy délivrance no resana misy olona miteny manao hoe inona moa ny antony ilaina délivrance pasteur fa maninona moa no mila délivrena pasteur nga tsy mety raha tonga dia misy mpanompon'andriamanitra fotsiny mitsodrano nga tsy mety raha tsy misy mpanompon'andriamanitra fotsiny mivavaka aho nga ianao tsy mety pasteur raha mivavaka aho fotsiny dia zay tena mety tompoko fa tsy ampy ny zavatra takin'ilay fana sy lay tranga eo aminao le izy tadidio tsara fa ijosoa dia niteny mihitsy any lavitra be misy mpanjaka anankiray misy lehilahy anankiray zafady ny andraikitra tanàna zany hoe io lehilahy io no nifehy any Jeriko rehefa tatyarina be natsangana ny vavadiny Jeriko matiny zanany nitsangana indray vao fototra fotsiny matiny zanany zany hoe zay le teniny Josoa tsy nanalana tsy nanampiana no nitranga tamin'ilay lehilahy io zany tsisy hoe za mafy be za matanjaka be ho an'ireo zanaka zay nampahory ray aman-dreny dia nanozona ny ray aman-dreny misy fotoana manozona ny ray aman-dreny malahelo any anatin'ny fony any ary zay natonga le teniko teo misy oam-pitenenana tsy oam-pitenenana fotsiny fa fanozonana raha zanaka tsy tia ray aman-dreny mitera dia mahita zaza tsy tianao ihany koa ianao raha zanaka tsy tia ray aman-dreny mitera dia mahita zaza tsy tianao ianao tadidio tsara ry havana fa isika metrehitra hoe fifandrifinjavatra io pasteur nareo dia manararoatra amin'ity hoe délivrance ity nenanymeny pasteur ave moa zany tsy hoe délivrance foana androany te ilaza aminao ny fahamarinana fa ny ozona dia mamatotra ny ampahany betsaka indrindra amin'ny fiainan'ny olona misy karazam-be dehibe ny ozona misy ny avy amin'ny ray aman-dreny misy ny avy amin'ny razabe misy ny avy amin'ny fanompo-tsampy zay natao ozona avy amin'ny ray aman-dreny
ozona avy amin'ny fanompotsapy, ozona avy amin'ny razabe anao tany aloha tany, zany hoe mikorina ny anatin'ny rahanao, ohatra hoe nitaranaka teo amin'ilay tanàna rehetra dia ny sarabady daholo, iny avy any amin'ny razabe, avy any amin'ny ray aman-dreny tany. Misy indray zavatra nataonao nampalahelo ray aman-dreny, dia io lay natonga fanozonana. Tsy diso akory ny baiboly ao amin'ny didy 10 milaza manao hoe manajany rainao sy ny reninao. Tadidio tsara ry havana fa tsika tsy afaka mandika ny zavatra lazain'Andriamanitra. Ny fahamarinana lazain'ny baiboly dia mitranga foana na tianao na tsy tianao amin'ny fotoanany. Ianao mety mieritreritra hoe tsy mampaninina anangy za pasera, za olona tahin'Andriamanitra, za olona afaka tsara, za olona mivavaka tsara, fa ny zanakao mety ho andairana, ny ankohonanao mety ho andairana. Ary misy fianakaviana tadidio tsara fa misy ty zavatra mitrango ty, ny lamatoa tratra izy sy ny lamatoa rehetra ao amin'ilay ankohonana tratra n'ilay ozona, ny ambin'izay afaka daholo, satria zay le fanozonana mipetraka tany aloha tany. Ohatra hoe ny lamatoa naterina tamin'ny samby dia ny zanak'io lamatoa mbola misy fanama matotra, ohatra ny veriversaina, misy tratrana aretina mitaiza, reny karazana aretina maro isan-karazany, dokotera manana ny filazana. Fa izahay sy ny baiboly ary Andriamanitra dia manana ny zavatra lazainy, manao hoe misy karazana zavatra efa lazain'Andriamanitra fa tsy tokony atao fa mbola ataon'ny olona, dia mitranga ilay fanozonana. Ao amin'ny Deutéronomia dia milaza aminy hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao dia ho tonga aminao zao fitahiny zao, fa raha tsy maka-to kosa ianao na tsy mihaino ianao dia reto indray misy fanozonana ho tonga aminao. Jerevy tsara fa mitranga io zavatra io rehefa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Mpivavaka maro no te handeha lavitra, mpanompon'Andriamanitra maro no te hiazakazaka, fa misy ozona mamatotra azy. Ozony faharavana sy ny fampitehana, ozony tsy fanjariana, ozona mahatonga anao isara-panambadiana matetika, ozona mahatonga anao tsy tafavoaka. Ohatra hoe teo amin'ny BEPC, io ny diplôma farany ambony nananany fianakaviana, dia limité eo amin'io daholo ny ankohonana rehetrarehetra. Ny ray aman-dreny tsy dia nandalo fianarana manao ahoana, ny ray aman-dreny mitady vola ary miezaka mampianatra le zaza, fa tonga eo amin'ny 3e le zaza tsy mety hianatra fotsiny tsy ahoatsy ahoana, tonga dia hoe za tsy hianatra tsony. Io ianao mieritreritra manao hoe kamo mianatra ny zanako, paster maditra le zanako, zay ny fijerinao azy, fa Andriamanitra mahita fa misy ozona ao aminareo. Dinio kely ny tantaranareo, dinio kely ny tantaram-piainana. Ao anatin'izay minitra vitsivitsy zay, za ty ampafantatra anao ny ozona tompoko dia tena misy, ary tena mahazo ny olona, mamatotra ny olona, zany atao fanozonana zany. Neny Josoa teto dia nanrava tanàna anankiray izy atao hoe Jeriko, fantatritsika tsara zany tanàna zany. Tanàna anankiray tena goavana, nanana mantangeza be, no ravainy Josoa, fa zao no lazainy ho voaozona izay manangana nyty tanàna ity indray. Zany hoe izy azo atsangana fa tsy maintsy voaozona zay manangana. Izy tsy miteny ny olona mipetraka eo amin'ilay tanàna ny voaozona, izy tsy miteny manao hoe nareo menakavo ny voaozona zay ohatra zao fa izay manangana. Dia préciseny Josoa toko fahenina dia nofaina amin'ny 20 izay manangana ny fototra ilay manda zany, hoe iverina anangana an'ilay manda. Dia ozy izy hoe ny ainy, jerevy tsara fa ny ainy lamatoany, zany hoe vao manangana an'io voalohany, vao mikitika an'io voalohany, dia ny lamatoa no manaraka, ny ainy ny lamatoa. Vao mandeha indray any amin'ny vavahady ozy izy, zany hoe vita le manda ka hanomboka namboatra le vavahady, dia ny ainy faralahany. Ary jerentsika tsara ny tantara fa ny olona tratran'io zavatra io dia olona nanana zanakalahy, lamatoa nanana zanakalahy, faralahy, samy maty ireo zanany anankiroa ireo, satria zay le zavatra nitranga. Misy fotoana isika manontany fa manina ny ilaina ny fanapahana ozina. Misy zavatra nitenenin'ny ray aman-dreninao any hoe tsy heninao fa Andriamanitra nahaino azy, ary ozy izy miboky mpitoro teny hoe aza aingam-bavy ao anatrehan'ny tany sy ny lanitra, fa Andriamanitra mihaino anao any an-danitra ary ny anjely mihaino anao ihany koa, dia manatanteraka. Misy fotoana tsika ray aman-dreny miteniteny foana, mampijaly anao ny zanakao dia niteny ianao, iny tsy afaka fafana fa tsy maintsy mitsodrano indray ianao. Izy zany tsy hoe hay tena tsy nety ilay teniko teo, tsy vitany zany hoe tsy nety ny zavatra niteneniko. Jerenao tsara fa ny ray aman-dreny tsika teto Madagasikara niteny any hoe ny zanaka tsy tia ray aman-dreny, miteramba hita. Mety nanenina nge izy rehefa nahita ny zanany nijaly, mety nanenina nge izy rehefa nahita ny zanany nampalahelo fa zao tsy nitsodrano an'ilay zanany izy. Dia io le oam-pitenenana le ozona manjaka eto Madagasikara, manao hoe raha vao tsy tia ray aman-drena ny zaza, raha vao manao tsintsinina ray aman-drena ny zaza, ka miteraka dia mijinja n'izay nafafinao, lalàna ny famafazany zany.
na mafirivotra ianao dia avoavo maherihery noho izay tadio ny jinjainao. Ka za ty ampafantatra anao a tena misy ny ozona. Za tsy miteny aminao hoe minono foana. Ozy izy hoe mino foana nareo amin'ity fivavahanareo ty fa tsisy an'izany ozony zany tsony. Ho hitan'ny olona rehetrarehetra raha tonga mivavaka ianao, zay manasa anao ho tonga etsy akiriry. Fa tsy mitovy ny olona afaka tamina famatoran'ny ozona sy ny olona mbola voafatotry ny ozona. Nareo mety fianakaviana ray ihany fa tsy hitovy satria nany antony io Andriamanitra io dia manavaka. Hoe ty olona voatsodrano, ty olona voaozona. Asabotsy amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny trano fivavahana voan'oloko fohy be mangarano, zay fohy be manerana ny Tamatavy moa, ary ny fohy be faharoa eto Ankiriry anasana antsika menakavy. Mangarano 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy, Ankiriry ampitany Bazary Maina amin'ilay toerana antsoina hoe Paradise teo aloha. Misoratra amin'ny fahitalavitra eo ny numéro anao zay mihain'ny onjam-peo dia ny 034 13 311 98. Ireo laran'ireo no ahafahanao mifandray amin'ny tenako. Tongava ivavaka ho anao ny tenako ny pasteur rehetra, ny pasteur mpiara-miasa rehetra manerana ny Tamatavy ivavaka ho anao izahay, ifanohana mambavaka tsika ho afaka tanteraka ianao, ary raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Tain'Andriamanitra tsika menakavy apetrako ny mandram-peo na mandram-pitafa amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantely izy mba asy.